Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika riavako malala tratra ity sabotsy 12 ny volana martsa ity. Ny voalahatra ao mofinaina ao antsika nio dia ny bokin'ny Jeremia toko 5 andininy fafito ka hatramin'ny 17. Jeremia toko 5 andininy fafito ka hatramin'ny 17. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ko nahoana ho ny tompo no hamela ny elokao, efa nahafoy ahy ny zanakao, ka efa nianina tamin'izay tsy Andriamanitra, efa nampianinika izy nefa nijangajanga ihany, ka nirohotra niditra tao an-tranon'ny vehivavy janga, tahaka ny soavaly tsara fahany izy ka nikarendry tamin'izay tiany, samy naneno tamin'ny vadiny namany avy. Tsy hovaliako va izy ny amin-drano Jehova? Ary tsy alako fo va ny firenena toy izany? Miakara eo amin'ny mandana nareo ka mameleza, nefa aza dia levonina avokoa izy, esory ny sakeliny, satria tsy any Jehova izy, fa efa nivadika tamiko mihitsy ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda ho Jehova. Nahafoy an'i Jehova izy ka nanao hoe tsy izy no izy. Tsy hisy lozan-jo antsika, ary tsy ahita sabatra na mosary isika. Ny mpaminany dia anjary rivotra, ary tsoam-pony ilay miteny eny. Izany no anjo azy. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Faminaniana ny amin'ny loza anjo ny firenen'i Joda ny Israely noho ny fialany tamin'Andriamanitra no apahany aseho amin'ity Jeremia toko 5 ity. Tezitra Andriamanitra ary tezitra ampitiavana, te hanitsy ary te hanongotra ny ratsy ka hamela ny sisa hanana fiainana vaovao. Ny andininy 10 izy manao hoe miakara eo amin'ny mandana nareo ka mameleza, nefa aza dia levonina avokoa izy. Zany hoe Jeremia mpaminany dia maminany fa misy ny famaizan'Andriamanitra ny zanak'Israely noho ny fialany tamin'Andriamanitra, saingy tsy ho lany ringana avokoa akory ny zanak'Israely ny Joda, fa isy ny sisa tavela, ary ireo sisa ireo no anorina indray ny fireneny Israely. Rehavako raha mamaky ity andininy ity tsika amin'ny bokin'i Jeremia dia mampitodika antsika amin'ny fomba fijery ankehitriny momba ny faharatsiana. Manjaka ny ratsy eto amin'izao tontolo izao. Manjaka ny ratsy. Mametra-panontaniana ny mpino. Raha manao hoe fa nahoana no mitombo isa ny kristianina? Raha tsy resaka eto Madagasikara fotsiny isika. Fa nahoana no mitombo isa ny kristianina nefa ny ratsy koa miara-mitombo amin'ny kristianina? Raha ohatra ka miresaka ratsy fotsiny tsika eto zany dia ilay ratsy moraly io, zany hoe ilay ratsy halatra, kolikoly, fitondratena tsy mety, sy ny sisa rehetra, dia izay marika ity ivelany ahitana ny faharatsiana ao anaty. Dia to mametra-panontaniana manao hoe to arakaraky ny mahabetsaka ny mpivavaka izany mahabetsaka ny ratsy. Zay fijery diso mihitsy. Raha ohatra ka jerena amin'ny lafin'ny soratra masina sy jerena amin'ny lafin'ny filozofia na fiarahamonina, dia fidery diso mihitsy. Tsy arakaraky ny tombony ny faharatsiana, ny fahatsarana akory na ny tombony isan'ny kristianina no tokony ampitombony ratsy, fa ny ratsy dia mitombo azo arakaraky izay mpitondra azy na izay ao anatin'ilay fiarahamonina ihany. Manaitra antsika ny mijery mampalahelo, ny mijery ny ady mitranga any Eropa, ady ifandonan'ny tany matanjaka sy ny tany marefo anankiray, na ny tany marefo toanana tany matanjaka, vondrana tany matanjaka, dia lasa nieritreritra betsaka ny mpino. Anarayra dia mampizara mihitsy
ny fomba fijery mampizara an'izao tontolo zao hitatsika ny fanambarana atsiaroa na eo anivon'ny firenena mikambany na eto Madagasikara aza dia mampizara ihany to tsy hitan'ny ny tompona andraikitresa tokony zay ametrahana ny tongony to tia nohona ny an-daniny manohana ny an-daniny to miala amin'ny ankilany manohana ny ankilany to manohitra ny an-daniny ary de mampanano sarotra ny misafidy hoe inona moa zany zao ny tokony ho toerana misy ry havako malala. Betsaka raha ohatra ka jerena de betsaka no manameloka ny fihetsiky ny rosianina mazava ho azy. Betsaka ny manameloka ny fihetsiky ny rosianina ny hoe tany mahaleo tena, tany zay efa manana fahafahana aloha ny olona hividy ny zony mazava ary efa nitsofina rano izy fa aleo tena fa tsy hoe tsy naleo tena rehefa nitsofina rano izy hatrany amin'ny taona raiky amby sivifolo ho tany aleo tena anana ny mpitondra azy anana ny fahaleovan-tenany nahoana no isondrovahana anaovana fihetsika mahery tahaka reny ny firenena any Ukraine. No zany dia betsaka ireo nanameloka ny fihetsiky Russie. Fa etsakilany dia misy indray ny manao hoe ka ampafiriny nataon'ny tandrefana koa moa zany taty amin'ny tany maro ny voatsela tao anatin'ny fotoana fohy tao anatin'ny 20 taona farany nataon'ny tandrefana tany Iraka, tany Libye sy ny sisa rehetra naninona no nanaiky zao tontolo zao tsy nisy nanameloka tahaka ny fanameloana tahaka zao na nataon'ny tany tandrefana taty Afrika tamin'ny fanjanahantany sy ny hafa rehetra. Zany rehetra dia mahatonga ady hevitra mampatsiaro ny ady ny Vietnam nananibohitra tany Vietnam ny mpanjanantany tohanan'ny Amerikana nandritry ny taona maritra ny ady dia taty ambadiky ny ady dia nitohanan'ny firaisana sovietika tamin'ny fotoanandro sy ny sinoa ny vietnamiana novatsiany fitaovam-piadiana sy ny tahaka izany de niala maina tany Vietnam mihitsy moa ny Amerikana fatatsika ny tantara ary tsy nahavita ny zara roa ny Vietnam satria tsy ny vietnamien tamin'ny maha vietnamien azy loatra ny ady tamin'ny Amerikana fa nitohanan'ny sovietika tamin'ny fotoanandro sy ny sinoa sy ireo firenena manodidina tamin'ny alalana teknika militaire io na koa tamin'ny alalana fitaovam-piadiana maro isan-karazany. Nefa rany dia niala maina tany Vietnam moa ny Amerikana satria naharitra ny ady betsaka ny fandaniana araka zany tsy vaovao ny tahako zao ny tahaka izay nitranga indray tany Afghanistan dia tsy mifanalavitra amin'izany ihany. Nananibohitra tany ny sovietika tamin'ny fotoanandro dia nampin'ny Amerikana indray ny mpanohitra nampin'ny Amerikana raha-mpitaovam-piadiana ireo mpanohatra ny firaisana ny sovietika izay nananibohitra tany Afghanistan tamin'ny fotoanandro dia taty ambadika indray namatsy tadiditsy izay mahita tantara tsara ny tantaran'ny Mujahideen sy ny hafa rehetra de niala maina tany indray ny sovietika tamin'ny fotoanandro. Zany hoe tsy de tantara vaovao loatra fa zavatra efa niainana teto ambonin'ny tany raha ohatra ka samy mitadidy ny taonjato faharoapolo fotsiny sika. Dia mivezivezy eo fotsiny fotom-pisainan'ny olona hoe ianona ny diso, ianona ny marina, ianona ny diso, ianona ny marina. Fa raha toa ka jerena ry havako malala amin'ny lafiny kristianina, raha toa ka jerena amin'ny lafiny maha olombelona tsotra fotsiny zao amin'ny maha kristianina dia hafa ny fijery ny kristianina. Tsy de tena tokony miainga amina fijery raha toe-karena fotsiny ny kristianina. Ary zay ny olana ry havako malala. Raha ny kristianina manoloana ny fitrangan-javatra tahaka ireny dia saika mitovy amin'ny tsikeran'ny mpanao politika na ny tsikeran'ny mpahay toe-karena na ny tsikeran'ny ireo mpiady anaty akata fotsiny no fijery kristianina na ny fijery fiangonana. Fa ny fiangonana dia manana ataontsika hoe fahendrena lalina teny baiboly, ny finoana izay iainany isan'andro dia tokony amin'ny alalany zany toetra kristianina izany no hijereny ny toe-javatra rehetra ka tsy andaniany fahatany
amin'ny anilany na koa anamarina ny fahatany ny ilany na ny andanin'jakilany tsy resaka ataontsika hoe rapport de force no fomba fijery kristianina fa ny fomba fijery kristianina dia tokony fomba fijery miainga amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary amin'ny alalan'izay no ivavahan'ny kristianina sy tondrany amin'ny bavaka. Ity bokin'ny Jeremia toepiratana Zefira afaka malala ny Jeremia 5 de taridalana ao anatin'ny kristianina ahafantaran'ny kristianina ny amin'ny tsy fakasitrahan'Andriamanitra zay mety ho karazam-paharatsiana eto ambonin'ny tany satria na inona dia faharatsiana no fototra zao zavatra mitranga rehetra izao. Raha toa ka jerena amin'ny toetra kristianina tsotra fotsiny zao dia tsy hoe akory nananibohatra ny tandrefana tany Libia na tany tsy fantatro na tany Irak na tany amin'ny firenen-kafa dia mahazo manao an'izay koa ny hafa tsy ry afako malala tsy azo atao zany. Tsy hoe ny kristianina tsinona tsy manamarina ny toetrany amin'izay mety ho fihetsika ataon'ny olona tsy zay ny tokony fomba fijery fotsiny ny mpanao politika zany fomba fijery ny olon-tsotra zany manao hoe maso solon'ny maso satria raha anina na melendranina dia afaka mamely koa zany tsy ohatr'izany ny fomba fijery kristianina ry afako malala tsy hoe satria nanao an'izao ny rosianina de mahazo manao an'izao koa zany sika na nanao an'izao ny tandrefana de mahazo manao an'izay koa sika tsy ry afako malala tsy zany ny fomba fijery kristianina no fihetsika ataon'ny kristianina tsy miainga amin'ny fihetsiky ny hafa fa miainga amin'ny tokony ataony mandrakariva ary mahatonga an'io ratsy io eto ambonin'ny tany izay tsy mety afaka mihitsy raha toa ka tsotra be faravakely ny BDP mianatra ny moral ny Kant tsika na ny moral ny Hegel de mahita fa tsy mety afaka mihitsy ny ratsy ozy ireo ny antony de satria misy an'izay sikla izay hoe lay ratsy dia alain'ny olona tahaka lay ratsy dia averimberina de alain'ny olona tahaka lay ratsy ka mahatonga an'io tsy mety tsika zany raha ohatra ka tsika pino amin'ny kristianina tsika no mijery manao hoe satria nanao ratsy raha anina de mahazo manao ratsy koa zany na satria raha anina nanao an'izao de azoko atao koa zany raha izay dia tsy afaka mihitsy ny faharatsiana satria ny valifaty zany ny vengeance na ny revanche dia tsy vao maika fitaovan'ny ratsy ka mahatonga ilay ratsy itohy hatrany. Raha ohatra ka misy olona mamelaka tamaina dia misy anankiray miteny aive azo atao mamelaka tamaina de mamelaka tamaina koa iny de misy mijery manao hoe aive ka izy ara namelaka tamaina de za koa zany mahazo mamelaka tamaina raha tahak'izay de izao tsy ho afaka mihitsy zay nahatonga ny tompo na mpianatra toetra manokana mihitsy zay nampianatra ny tompo na mpianatra ny kristianina anana fijery hafa mihitsy mba ahatapaka ilay ataontsika hoe ilay toy vaka ny faharatsiana eto amin'izao tontolo zao. Ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity de ahitantsika an'izany mihitsy Andriamanitra dia manao antsoavo ny amin'ny ratsy nalana ny ratsy ny dikany navelan'Andriamanitra ho rava ny zanak'Israely dia mba hialan'ilay ratsy hatramin'ny fakany ka hitoeran'ilay tsara mba hanana fiainana vaovao. Hoy manao hoe samy hafa be mihitsy ny fijerin'ny olombelona tsotra sy ny fijerin'ny kristianina ny faharatsiana ho an'ireo zay ataontsika hoe farafakely manana namaky ny boky ataontsika hoe tsy fantatro ny boky filozofia tsotra indrindra de manazava ny fiarahamonina hoe zao ohatra Hegel manazava ny fiarahamonina hoe ny ratsy de zao samy misy ratsy tsara ao anatin'ny fiarahamonina ozy ka izao amin'ny fomba fijerim-piarahamonina tsotra fotsiny io atao hoe zay zany manao hoe ahoana natao mba hampiala ny ratsy de hoe Hegel manao hoe zao fotsiny ny ratsy de tsy afaka fa ny ratsy dia ao foana izy fa ny fiezahany tsara anao zavatra no maharesy ny ratsy zany hoe miezaka zany manao ny tsara ny fiarahamonina miezaka manao ny tsara ny olona dia amin'ny alalan'izay fotsiny no resy ny ratsy zany arakaraky ny fahabetsahany tsara no maharesy ny ratsy.
tsy ny tolo malagasy de efa elana takatra an'izany de afaka malala hoe na inona abetsaky ny fandio dia ny fandio ray siny tsy mareo ny fandoto ray tandroko zany hoe na inona fiezahantsika hanao tsara dia ny ratsy be kely fotsiny ratsy de ampy manimba tsy mila ratsy be deaibe akory ara fa na manana fandio ray siny ianao be deaibe ny fandio ray siny ary fandio ray tandroka zany tsy ampy fefalitatra akory tsy latsaky ny fefalitatra ny antsoina hoe ray tandroka kanefa raha fandoto ray tandroka dia ampy andio nlay andoto n'lay fandio ray siny ka mahatonga an'lay rano ray siny tsy azo sotrona ntsony tsy azo ampiasaina ntsony ny filozofia moderna no miezaka manao zao no izy ezahana no miezaka manao ny tsara de takona ihany lay ratsy tsy de tena zay loatra nefany itsika malagasy any de nanana fahendrena manao hoe na inona ny fanaovanao azy de zao ny ratsy de tsy mila be deaibe fa kely fotsiny ihany de fa ampianimba zavatra zay ny vaolany zay mahatonga ny tompo rehavako malala ao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany hoe fa nahoana ary ny ho navelan'Andriamanitra ho babo ny fireneny zay tiany taranaki Abrahama nanaovany fanekena fa nahoana navelan'Andriamanitra ho babo izy nahoana navelan'Andriamanitra ho rava na lay tempolo na lay tanàna le manda satria rehavako malala lay ratsy fanazavana de zao lay ratsy dia fandoto ray tandroka ka tsy maintsy esorina lay fandoto ray tandroka zany hoe lay tandroka mihitsy no alana miaraka amin'ny loto ao aminy mba tsy hanimba ilay fandio ray siny ary mety fandio tapaky ny siny sisany hoe fa tsy nampaninona fa Andriamanitra dia tsy mankasitraka ny faharatsiny hotsika manao hoe ny fijery kristianina zany de zao rehavako malala ny fijery kristianina dia ny antsoina hoe ratsy dia izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra toy ny fanoherana ny fakalana endrika fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra ny fakalana ny tsy fitiavana ny herisetra ny vonon'olona ny afetsifetsena ny fakana fananan'olona zany hoe raha toka jerena dia manana fijery manokana ny kristianina dia tsy tokony ho miainga ho tsika teo am'izay mety ho fihetsiky ny olona ny fihetsika ataoko za zany pino dia zara ohatra ka mitsara zavatra anankiray dia tsy miainga am'izay ety ivelany fa miainga amin'ny sotoavina na valeur atao anatiko satria pino satria nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy satria Andriamanitra tsara atao anatiko de izao matoa tsy manao lay zavatra anankiray de tsy hoe tsy manao ny olona na matoa manao ty zavatra anankiray ty satria ataon'ny olona rehetra iny fa izao matoa tsy manao an'iny fihetsika iny de satria mifanohitra amin'ny valeur na mifanohitra amin'ny sotoavina na mifanohitra amin'ny fahendrena atao anatiko zay nitezahana ila izy na koa matoa manao an'io zavatra io na milaza an'ity zavatra ity na manananteraka an'ity zavatra ity de satria tsy hoe io daholo no lazain'ny olona na satria io ny marina ny fitenin'ny olona de zay no lazaiko fa satria za manana valeur manana fahendrena atao anatiko ary zay fahendrena atao anatiko zay no hitenenako sy hijoroko manoloana an'ity zavatra ity afaka malalo tsika manao hoe am'izao andro enantsika zao de ny fijerin'ny pino de indraindray voafehan'ny fijeriny zao tontolo zao ka ilay sotoavina kristianina ao anatin'ny pino de indraindray tsy tafavoakany de manjary lasa manaratra indrano an'izao tontolo zao izy ka tsy mampijoro intsony tsy manakolazana intsony ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny amin'ny fifamelana na ny amin'ny fifanantonana sy ny fifampiresahana atsy sy aroa hitatsika eto Madagasikara ny rehavako malala fa tsy mila mandeha lavitra kory isika betsaka ny kristianina no manaradavahana ny antony tsy hoe tsy fantany le izy hoe ratsy fa zao satria manao an'iny daholo ny olona rehetra dia mora resy le sotoavina ao anaty de manjary kefa fanaon'ny olona io ko de lasa mirona makany na hoe tsy fanaon'ny olona io de za koa tsy hanao an'io na de ny sotoavina atao anatiko sy ny tezana mampirisika ana ao an'lay zavatra hijoro am'lay zavatra dia ilay
ilay ratsy mihitsy na lay fiarahamonina no manao antsy tsy mety io na de mety amin'ny sotoavina atao anatiko azy ny antony mahatonga zany rehefa malala de zao satria tsy ampy ny fanabeazana zay no fototsy ny antsony hoe fanabeazana raha toa ka midika ny teny grika hoe éducation zay nadikatsika malagasy hoe fitaizana protestanta ao nampiasany teny hoe fitaizana katolika nampiasa hoe fanabeazana tsy mitovy ihany zany dia ny teny hoe éducation zay tsy teny frantsay mihitsy fa nindrana ny teny frantsay ny teny éducation tsy teny frantsay ny teny frantsay de nindrana tamin'ny teny latinina éducare fa ny teny latinina koa mbola nindrana éducare tsy teny latinina feny fa teny grika ny tena fakany ekdokeo ny teny grika nazahona ny teny hoe manabe zany hoe ny grika zany de efa nahafantatra ela firerivo taona zany no efa nanao zava-dehibe ny antsony hoe fanabeazana raha jerivanao ny fakany teny hoe ekdokeo zay nazahona ny teny hoe éducare amin'ny teny latina éduquer amin'ny teny frantsay mitaizana manabe amitsika malagasy dia misy fakany teny hoe manao hoe zavatra mampiseho ety ivelany zavatra avoaka ho ety ivelany zavatra aorona ho hita maso ety ivelany zavatra atsangana sy ariary mba ho hita ety ivelany zany hoe ao anatinao misy zavatra tsara ao anatinao misy zavatra mety ao anatinao misy zavatra sotoavina nolovanao tamindreo ray aman-dreninao ohatra hoe ny fitiavanamana mety ho sotoavim-pianakaviany zany ny asa soa sotoavim-pianakaviany zany itsika kristianina efa nampianarina manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao sotoavina ampianarina atsika eo anatin'ny fiarahamonina ny samaritana tsara fanahy ny antsoina hoe manabe de miezaka manorina izany ho rafim-pisainana ao anatin'ilay fiarahamonina miezaka mampivoaka izany ao anatin'ny sainy ankizy miezaka manorina izany ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fanabeazana ho toetra soa ifandraisana zay no antsoina hoe manabe ara-baky teny no zany dia ny fanabeazana no mahatonga atsika rehafako malala manana maridalana ka manao hoe ity sotoaviny ity kosa ataoko satria tia ny tezana fa matoa mitambotsitra ny olona na menjera ny olona rehafako malala ka tsy mahafantatra zay atao de zao manana olana ara-panabeazana ary zay nefa no mitranga eto ambonin'ny tany io fitrangan'ny olana atsiaroa de zao tena olana ara-panabeazana olana fototra ara-panabeazana izy io ny filazantsara nge rehafako malala manova saina sy manova fo fa rehefa raisin'ny olona ny filazantsara rehefa raisin'ny olona Jesoa ho tompo sy mpamonjy azy de manjary manana fotom-pisainana sy fotom-panabeazana mazava izy raha ohatra ka kristianina isika de manana fanabeazana kristianina ary ny fanabeazana kristianina moa inona moa fototra ijoroany antsony hoe fanabeazana kristianina fa matoa ny olona mivily aty sy mivily miro tsy mahajoro tsy mahafantatra lay atao hoe eto any tokony ijoro de zao satria malemy lay fanabeazana ny finoana mety eo mazava iny fa ny fampiarana lay finoana satria tsy tokony adonoana fa ny fanabeazana dia vokatry ny finoana dia aseho amin'ny fomba hita maso amin'ny alalan'ny fiainana ao amin'ny fiarahamonina ny finoana de manjary fomba hita maso amin'ny alalan'ny fanabeazana ny finoana de manjary fiainana hita maso amin'ny alalana rafitra raha-toe-karena mihitsy azy ho rafitra raha-toe-karena ho maro toerana fa tsy misy fanambakana tsika manao hoe na inona lazaina dia am'izao toe-javatra mitranga eran-tany zao dia manjaka ny ratsy ny antony de zao tsy hoe satria tsy manao ninina ny kristianina tsiry avako malala fa satria ny ratsy dia mitombo manana ny fahaleovantenany izy de mitombo de inona ny fomba anesorana ny ratsy tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fitorinany filazantsara amin'ny alalan'ny fitorinany filazantsara tsy ny famelana ny ratsy hitombo azy ao araka ny teniny gelona manao hoe ka io nge rehefa miezaka manao ny tsara fotsiny tsika de afaka io eny zava-dehibe zany amin'ny fiarahamonina hoe miezaka mampianatra manao fanabeazana manao lalàna sy ny tahaka zany mba anafoana lay ratsy efa dingana lehibe aloha zay efa tsy edikevitra fa amin'ny fiarahamonina tsotra dingana lehibe zay fa ampindry afaka malala tsy ampy zay ny fitondranan'Andriamanitra ny fitondranan'i Jesoa ao anatin'ilay fiarahamonina no manongotra ny faharatsiana tahaka izao tenen'ny Jeremia 5 zao
amin'ny alalan'ny fitondrantsika ny jesosy anatin'ny fiarahamonina, amin'ny alalan'ny fitondrantsika ny tompo fitoriana ny filazantsara ao anatin'ny fiarahamonina no mahafaka azy. Ary faharoa de zao amin'ny fiezahantsika hiazona ny sotoavina kristianina ka manabe taranaka, tsy manao ambanin-javatra ny fanabeazana, tsy manao ambanin-javatra ny fitezana, ny kolotsainan'ny fandriampahalemana, ny kolotsainan'ny tsy ny materialy fa satria tsy inona matanjaka de matanjaka ny fanabeazana kapitalista sy ny fanabeazana marxista zay mbola samy mahazo toerana. Ary rehefa tena jerenao dia eo no hitanao fa kay samy mitondra vokatra ratsy, na ny fanabeazana kapitalista taty andrefana, na ny fakamangidin'ny fanabeazana marxista tany antsinanana, de zao io fa kay mifandona ihany reo fanabeazana anankiroa reo. Ay mitovy ihany le izy, mitovy amin'ny lafiny hoe samy tsy manaiky eo anatrehan'ny tompontsony ny tena manokana, tsy manaiky lefitra eo anatrehany izay ataontsika hoe tompontsony ny tena. Eo zany no ahitana hoe kay manapetra ihany, ay samy milafika faharatsiana avokoa, na le rafim-piarahamonina sy rafitra ara-toekarena kapitalista, na ny rafitra sisa farasisan'ny marxista, dia samy miteraka faharatsiana avokoa izy ireo. Ary zay no tokony vao mainka manaitra ny fiangonana ravako malala, manaitra antsika malagasy kristianina, anao zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara, satria mipoitra tsy apoizina ny toetra zay navela ny fanabeazana ratsy tany aloha rehetra tany. Io zany de eto zany a de ity bokyny Jeremia ity de manazava amintsika fa ny faharatsiana tsy akasitrahan'Andriamanitra, ary ny tian'Andriamanitra de manombotra hatramin'ny fakany ny faharatsiana, tsy ny olona akory ny fahavalony mpino afako malala fa lay ratsy. Ahoana ny fomba analana lay ratsy? De zao amin'ny alalan'ny fitokina ny filazantsara. Zay ny voalohany, mandehana mitoro ny zay ny maika, mitoro ny filazantsara, filazantsara fampiavanana, filazantsara fandeferana, filazantsara fahazavan-tsaina, mahatonga ny olona afantatra ny tena antom-pisiany marina sy ny vokatry ny asany sy ny fihetsiny eo anatrehany zavatra zay ataony. Fa izao koa ny fanabeazana, fanaovanao zava-dehibe ny fitezana, ny fanabeazana, fa zay manao zany a dia afa-miatrika zay mety olana mitranga isan'andro san'andro, fampidirana lay sotoavina kristianina ao anatin'ny taranaka mifandimby hatrany, ka hananany maridalana hoe zao no atao hoe tsara, ary zay tsara zay no hijoroko, zao no atao hoe tsy mety, de zay tsy mety zay laviko. Tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona zany, tsy manana zany fijoroany zany ny firenena anankiray na ny taranaka anankiray raha tsy amin'ny alana fanabeazana mafy de mafy izay tahaky ny ananan'ny kristianina. Ivavakintsika ry havako, tompo misaotra anao zahay, misaotra anao noho ny teninao zay azony anovakina afatry Jeremia mpaminany, fa sarotiny amin'ny faharatsiana ianao. Tsy ny herinay natanjakay nefa no ahafahanay manaisotra ny ratsy atao amin'izao tontolo zao, fa mora resiny ratsy zay raha manofo, fa mampianatra anay kosa ianao fa Jesosy zanakao no manaisotra ny ratsy eto amin'izao tontolo zao, amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara no iovan'ny fiarahamonina saina ka ahafahany manaraka ny tsara sy ny marinao aminao. Tompo, mivavaka ary zahay, hitanao ny fanjakan'ny ratsy maneran-tany, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny tsy fifandeferana, ny fifamalina, ny valifaty. Tompo de miatraika amin'ny fiainana andavanandro ny mponina zany ankehitriny, ary misy ireo zay mihamantra, misy ny tandodondoza, ary misy ny mitebiteby isan'andro. Misaotra tompo fa manome toky anay ianao, fa ny filazantsaranao de fiainana, ary manome toky ianao fa ny sisa de izay mpino zay manana anao de arovanao. Saingy taomy kosa zay tompo hijoro vavolombelon'ny fahatsarana, ho ny fisainanao Andriamanitra sy ny fisainan'ny filazantsara no entinay mijery sy mitsara am'izay fanapahan-kevitra maro samihafa iainanay, fa tsy ny fomba fisainan'izao tontolo zao no amarinay na rahanay. Tompo de omeo anay era ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina hatakatra fa ny teninao de fiainana,
ary ny teninao koa dia hitaizana taranaka de ameo anay kristianina ny fahendrena aizany mitaizany taranakay hanana ny sitehirizany sotoavina tsara zay fianam-pianarin'ny teninao de ny fandeferana ny fiainanao aminao Andriamanitra ny fahatokiana fa tsy very anjara tsy diso anjara izay rehetra manana anao ary tsy niery akory no amahana ny olana maro samihafa eo amin'ny fiainana fa ny finoana ao Andriamanitra de ampahireo zahay ahitaizany taranakay anao ny fanabeazana ny tokantrano ano zava-dehibe de taio ny fiainana Israely avy tompo eo ambany fahasoavanao hatrany amin'ny anaranao Jesosy amen.